Herinandro vitsy zay no nanaovako fanamasina mpanambadiana voalohany teto Madagascar. Ary te-hiteny aminareo aho hoe hafa ihany zany fanambadiana mifototra amin'ny fitiavan'Andriamanitra izany. Hafa ihany zany manambady olona manana fitiavana lalina ho an'ny tompo izany. Olona vonina ametraka an'i Kristy ho lohalaharana eo amin'ny fanambadiana ary hanampy anao hanakaiky azy bebe kokoa. Matetika isika leo miandry olona toy izany ka tonga dia te hanambady fotsiny. Mitentsika hoe eny tsy tena kristianina izy nefa tsara fanahy amiko. Tsy dia hoe tian'ny tompo izy fa manam-bola, na hoe efa miha lehibe aho ka tsy ho fatra-pifidy intsony, na koa hoe ohatrany tsy dia betsaka ny lehilahy mba liana amiko. Noho izany izay tonga eo fotsiny ho ekeko. Tsiry zareo aza manao toy izany. Sarobidy loatra io fanapahan-kevitra io. Ka ho anareo rehetra izay manambady na maniry ny hanambady dia manangana fifandraisana akaiky amin'i Jesosy, satria arakaraky ny hanakaikezanao azy no ahafahanao manome fitiavana tsara kokoa ny vadinao. Dia ho anareo izay mbola tsy manambady, ataovy azo antoka fa olona tian'i Jesosy sady miaina araka ny sitrapony koa no hovadianareo.